anay hoe aiza toerana mety aminay fa lazainy fa trottoir tsy mety mihitsy. Eny zay tena mangataka hoe mandrapahitan'le tsena aloha dia aleo zay mba hiafiafiany ihany. Fa rehefa ohatra fa nefa izy miteny hoe hitady toerana ho anay dia sao dia zao izy hidiny eny tsy hita izay marimaritra iraisany. Zay le zay zavatra fahalalahana ao. Naka sisiny kely hafa izy satria zay fa tsy tonga dia mety tena sarotra indrindra hoe tsy zavatra satria tsy manana hafana izy fa raha ohatra zay tapaka ny andro dia sarotra be hoe laly alahady efa tapaka dia avy alatsinainy tapaka tena tsy mety mihitsy satria ny ankizy kely tsy mahalala mihitsy zay ny ankizy mpianatra mandoa kolazy trano aloha ireo vidin-jiro enjehanao daholo dia izy zany tapitapoka be na melesany anay fa namba hoe mefepotona mba hoe telefona ohatr'izany afaka nilamina tsara zay hitady asa raha hitady asa koa izy zay nefa tsisy andray anay any amin'ny orinasa olona 5 taona zay oraisan'ny olona amin'ny orinasa fa mangataka mpahatsorana zany zay aloha zay mba hiafiafy ajainay ny trottoir fa makamaka sisiny eny zany zay ataonay fadiovana zay zany mba angatanay amin'le monsieur le maire zany mba ataovy aloha zany zay mba solution anay satria mila mihinan-kanina ny ankizy miokolazy aloha nareo zao nanombokoviana ny tsy mivarotra dia vaizavy faritra vaizavy na ny sorana anareo zay zao faritra aminay zao izy zony financé tsara lalàna iny dia mivarotra vidiretsaretsa tsara lalàna zay zao zay nasorana efa mivarotra retsaretsa reo mbo nareo mivarotra daholo maninona zay reny nasorana fa rehefa samy mivarotra zany tokony asorana daholo tsisy aridy